Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Tokantrano enina eny akaikin'ny faritra misy ny village voara no nahavoaray taratasy mampilaza fandrondanana io maraina io. Alain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany amin'ny fanamboarana ny village voara ny tanin'izy ireo. Navotsitry ny fitsarana ny Singapour ilay vahiny, voaroroy ho nanafatra tsy ara-dalàna bolabola n'andramena miisa 7,4 alina. Tsy niady ho amin'ny fiverenan'ireo andramena ireny fitondrana. Voaroaka ilay mpiasan'ny commune namoaka fahazahoan-dalana sy nandray ny volan'ireo mpivarotra fitaovam-pianarana amoron-dalana. Tsy manan-kery araka izany ny taratasy entin'ireo mpivarotra. Nisokatra ny tsena mora ny karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga sy ny tanora malagasy miara-miainga. Fitaovam-pianarana amidy amin'ny vidiny mirary no hita ao ho fanalana fahasairanana ho an'ireo ray aman-dreny. Any ivelany, velaran-tany 740 hektara no levon'ny afo-tany Marseille omaly. Trano manodidina ny 20 ny kira firehitra, olona roa naratra. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa tamin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa standy aofa atsony laharana 033 37 968 88. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu mets ta cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. Ny batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. DELF Junior, diplôme d'études en langue française pour les adolescents de 12 à 17 ans. A1, A2, B1, B2, à chacun son niveau, à chacun son diplôme. Qu'ils débutent ou qu'ils soient experts en français, offrez à vos adolescents
l'opportunité de valoriser leur progrès en français. Diplôme reconnu dans le monde entier, c'est un bon passeport pour leurs études supérieures. Les inscriptions, c'est en ce moment et c'est à l'Alliance française. Le français, c'est notre métier. Folatra amin'ny telo ambin'ny folo taona ianao tia manao sary atao sara ny fahitanao ny mahamalagasy ny fihavanana. Mandreo mpianatra kilasy faharoa voalohany eny amin'ny lycée, sorata anaty lahatsoratra pejy iray ny mahamalagasy ny fihavanana. Tia maka sary pika ihany koa ianao sokajy taona tsakana afaka aseho tsara ny lohahevitra. Fifaninana sy fanehoan-kevitra karakara Ministera ny serasera sy fifandraisam-miandro fanjakana ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo aogositra enina ambin'ny folo sy roa arivo. Manatona ny taleparty ny MCRS ireo délégué communication ho an'ny anjenjeny. Etsika toanany PNUD. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Mila fandefasam-bola mahafa-po ampifaliky ny olona akaiky. Alefa Orange Money ny fandefasam-bola feno indrindra. Alefa samtsika hifandefasantsika vola. Samtsika Orange Money alefa ticket andefasanao vola. Makany amin'ny olona tsy manana finday. Alefa dago fandefasam-bola avy any ivelany. Raisinao ao amin'ny comptenao Orange Money ary ny vaovao alefa aminazy andefasanao vola makany amin'ny tambazotra hafa amin'ny fotoana rehetra. N'aiza n'aiza misy anao mampiasa alefa Orange Money antsony dia 144 dièse safidio ny iray mahasahana ny tontolo-piainanao. Orange. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Oreto ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra tena spesial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly lamba madio ny tanana mantiny fangaza ihany mandrehitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spesial jereo angiza ato izy aza miandry nintsony takeo eny amin'ny varotra mahazatra anao savony spesial safidiko amin'ny fadiovako. Efa nanandrana an'ity fromage Régal Piquant TV ianao? Andramo fa afa-po anao. Takeo eny amin'ny varotra akaiky anao. Ny fromage Régal Piquant 570 ariary ny portion. 420 ariary ny boîte. Fromage Régal Piquant, fromage à prix canon. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura miny, amin'ilay lavako azy. Merci e. Hono misy an'le primokat ato aminareo? Misy ka. Fa amin'ilay inona ny tendra amsi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vy tsara io. Sady mora le izy.
Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmène, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary hanaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Tokantrano enina eny amin'ny toerana akaikin'ny faritra misy ny village voara no nahavoaray taratasy nampilaza fandrondanana io maraina io. Alain'ny ministera ny fanajariana ny tany hoy ny tompontrano ny tany. Efa misy ny fitakiana sy ny fitondrana ny raraha teny anivon'ny tribonaly saingy tsy misy tohany izany ary izao miverina lasa filazana fandrondanana izao. Lili Rabiata. Narodana io arivo io ny ampahany amin'ny trano eny Andotapenaka eo anoloany misy ny village voara. Trano iray efa tsy nisy olona mipetraka io narodana io ankoatra ny hazo maniry. Trano mpanjakana ireo arodandreo araka ny fanazavana eny anivon'ny ministera ary tany mpanjakana no misy reto trano reto. Io maraina io tonga tetỳ amin'ity toerana misy tokantrano enina ity eto Andotapenaka nivady tany avy amin'ny ministera ny fanajariana tany nizara taratasy fampahafantarana fandrondanana trano. Tsy nisy fanazavana voaray mikasika ny antony fandrondanana avy amin'ireo tompon'andraikitra teny an-toerana. Ho fanampiana amin'ny fanamboarana ny village voara ny antony araka ny fanazavana ny mponina eny amin'ny manodidina. Iraka mivady tany zay zany manatanteraka manatitra taratasy signification commandement. Fa tsy zay tsy akory tsy manatanteraka indrindra fa fanaterana ny anay. Zay tsy mitabataba olona. Tsy maninona zay fa manome fotsiny mandray izy tsara. Tsy mandray izy tsara zay lazainy eo ny soratanay dia miala moramora zay. Zay tsy manjera trano, tsy mandroaka olona, tsy manan'inona fa manakitra fotsiny zay aloha andinihany azy. Dikan'iny taratasy iny zany filazana mba ialan'le olona moramora. Ny any ministériel zany are ministériel iny. Zareo moa manazava aminay hoe nisy signification mandeha any amin'ny tribunal, ny avocat etc. Tsy dia fantatra iny amin'izay zavatra zay fa anazy sy ny tribunal zay fa tsy anay. Ny talata ho avy izao no iroso amin'ny fandrondanana ny trano mpitandro filaminana avy amin'ny Hemorrhague. Tsy mbola nisy resaka hatreto ny toerana amindrandreo mponindreo sy izay fandraisana tanana nataon'ny fanjakana. Efa nisy ny fitoriana nataon'ny tompon'ny trano ary efa niakatra tribonaly ny raharaha saingy tsy nisy tohany. Tsy nisy teny an-toerana ny tompon'ny trano nandritra ny fandalovany iraky ny vady tany. Ny iray tamin'ireo trano enina no tsy nandray ny taratasy. Nanomboka ny volana marsa teo no nisy fifandirana teo amin'ny tompon'ny trano sy ny ministera araka ny fanazavana ny tompon'ny trano izay tsy nanaiky nalaina sary. Ny mampametra-panontaniana dia ny asa ao amin'ny village voara miantona ankilany anefa mitoy ny fanalana olona amin'ny toerana misy azy no io fandraisana ny francophonie io. Andrasana ny toy ny raharaha. Leo ny fangatahana tsy azahoam-bala ny vahoaka hoy ny mpahay lalàna manoloana ny toedrarah misy ankehitriny. Etsakilan'izay rariny raha mitaky ny fiainana tsaratsara kokoa izy ireo satria zony izany araka ny nambaran'ny olon-tsotra. Fanadidiny Mikael Ramarola. Latsaka hankaterena ny firenena miaina ny mangidy ny vahoaka
ao ny tsy fandriampalemana, tsy fisian'ny asa, tsy fanjarian-tsakafo, ny fitrandrahana rem-pirenena tsy ahitana vokatra tsara amin'ny fiainan'ny bahoaka. Rary ny fidinana an-dalambe ireo olon-tsotra nanontaniana androany, mitakonjona izy ireo nefa ny mpitondra manao be aman-drenina hatrany. Ny firenena aloha tena mahantra ary mahagaga tokoa ny zava-misy ankehitriny zany amin'le fitondrana fa mbola tsisy fitondrana tena hoe eto amintsika nge dia ohatran'izany foana sy mihaino ary dia miafara amin'ny zany hoe fidinana an-dalambe izay foana ka eto zany dia raha ohatra ny mpitondra tena mba mijery tokoa ny tombotsom-bahoaka tokony mba hihaino ny feon'ny mpanohitra, ny feon'ny olon-tsotra zany satria tena mampiteny mona marina zava-misy ankehitriny vao maika mialasaka lalina be zany sika tsy arak'izay netranetana azy satria mijaly loatra ny vahoakako izy ny vahoaka miadana amin'izao fanatenana pôkatra delestage fiakarany vidin-jiro dia reo eny any aminazy angam misy delestage dia le fitondrana amin'izao aloha tena tsy rariny mihitsy raha samy fitondrana aloha dia tena tsy rariny fa normal be le vahoaka raha hidina an-dalambe satria lava mba mitaky ny heviny le vahoaka zany dia barena sakanana ohatr'izany foana dia vao may le firenena midina ihany tsy mandroso mihitsy zany tokony hiaro an'le vahoaka zany ny ataon'le moraiko fa tsy vao may izy vao may izy le vahoaka mitaky ny zony indray no sakanany zaro hoe dia zay zany le izy sady farany ary ny tany malagasy indray ny anofan'ity eto Madagasikara ity sa lafo hatramin'ny tanindrazana. Tsy misy tsony arak'izany ny fifampitokisana eo amin'ireo vahoaka hoentina sy ny mpitondra. Leo ny fangatahana tsy misy valiny izy ireo matoa manao izao raha nambara ny mpahay lalàna. Matetika risan'andro be loatra ary hatramin'izao na mininona angatahan'ny olona dia lavo ny fanjakana foana. Ka izay fomba fanao zay efa leo an'izay le vahoaka izay mbola verina foana na tiana na tsy tiana na matezitra na tsy matezitra fa hoe ny vahoaka ny tompony ny fahefany. Ka ireo vahoaka ireo zany rehefa misy zavatra tsy tatiny amin'ny tany sy amin'ny fiainana andavanandro dia mikezaka izy amoka an'izay heviny zay mba hahatsaratsara koa ny fiainany. Ka rehefa tsy menao alalana izy zany izay ny hevitra sy fomba entiny hoe mifandray amin'le vahoaka sy ny mpiara-monina aminy sy mpiray tanindrazana aminy ka tiany ampitaina zany zay hevitra zay ka na misy na tsy misy ny sazy ataon'ny fanjakana amin'izay fotoana zay dia lasa foana izy zay ny hevitra le ataon'le olona. Miamafy ary miasarotra ny fiainana tsy misy mamaly ny fangatahana sy fitakiana izay ataon'ny vahoaka any ka misy ny mieritreritra ny hidina an-dalambe tahaka ny ataon'ny antoko AFP na ny antso ho an'ny fanavotam-pirenena amin'ny herinandro avy izao. Eny anivon'ny fitsarana kosa indray dia manambana ny anao fitokonana fahobe ny sendikany prakitra raha manerana ny nosy roa herinandro manomboka androany nomeny izy ireo ny fitondram-panjakana amana ny olana sy amalina ny fitakiany izy ireo tsy nahomby ihany koa moa ny fifampiresahana nisy teo amin'ny prakitra raha sy ny ministry ny fitsarana miora manitra. Manambana ny amerina fitokonana ho fitakiana ireo tombotsoa tokony ny mpiasa-panjakana ireo prakitra raha rehetra manerana ny nosy. Tapitra ny 9 aogositra lasa teo ny fepitaona 2 volana nomen'izy ireo amalin'ny fitondrana ny fangatahany. Afaka 2 herinandro no fantatra ny toy ny fitakiana sy ny tolona. Ny prakitra raha rehetra manerana nosy no miaraka manao ny hetsika araka ny fanazavan'ny filohan'ny syndicat prakitra raha eto Madagasikara. Hiverina izahay mampiantso anareo zay fa tsy maintsy hiverina hitokony izahay fa alohan'izany nefa ampiantso fivorim-be tsy ara-potoana izahay dia eo izay manapaka ny daty satria efa tapitra tamin'le 6 teo no 2 volana no menay andro zareo. Ny teny azy zany hiverina hitokona izahay dia ny greffe eran'ny Madagasikara tsy akanavaka io raha mbola eto Madagasikara dia ny greffe daholo zany. Efa nisy ny fifampiresahana matetika teo amin'ny solotenan'ny syndicat sy ny ministera tompon'andraikitra saingy tsy navaolana izany. Tonga ihany le fepitoana tsy mivaly le problème tsy voavaritra amin'izao tsy azonay le versement ny takina tamin'ny zareo zay efa nampanantenain'ny ministry ny fitsarana tamin'izany fotoana omena dia tao anatin'ny 2 volana nijanonanay nampanginanay ireny zany dia tsy nitsahatra nanao négociation foana zay nanontany hoe hatraiza ny fivoaran'ny toetra raha amin'le fitakinay. Ny valiteny azonay moa zany dia tsorinay aminareo eto fa tsy dia mahafapo anay loatra ary tena tsy mahafapo satria ny teny Andriamatoa ministra tamin'izay efa matetitetika ny ona taminy izahay dia ny teny izy hoe en éternelle évolution
zany hoe an éternel évolution zany re tompokoa tsy milaza nininina aminay mihitsy zany. Raha tsy ahivina, fitakiana ireo tombontsoa rehetra tokony ho an'ny mpiasam-panjakana no antony fitakian'ny mpirakitra rà. Tombontsoa toy ny indemnité de logement, indemnité de retraite sy ny maro hafa. Tsy mahafa-po ny valin'ny fitakiana araka ny fanazavana androany ary hamafy ny hetsika. Araka ny hita tamin'ny lohatenim-baovao teo dia voaroaka ilay mpiasan'ny commune namoaka fahazahon-dalana sy nandray ny volan'ireo mpivarotra fitaovam-pianarana amoron-dalana tsy manan-kery. Araka izany ireny taratasy navoaka n'ity olona ity hoy avy ao anivon'ny commune. Fanadadiny ny olona saina. Niroso tamin'ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana ny teo anivon'ny commune tamin'ity androany ity polisy nasionaly sy munisipaly maro no nidina teny Analakely vao maraina nanakana ireo mpivarotra amoron-dalana. Tsy nisy ny fifandonana teo amin'ny rotonta, tsy niemitra amin'ny fanapahan-kevitra efa noraisina amin'ny fampiarana ny lalàna ny commune. Nanao inspection amin'ny maha premier adjoint miaraka amin'ny équipe rehetrarehetra manao ny assainissement dia hitanay fa eny amoron-dalana ilay varotra fourniture scolaire. Amin'izay fotoana izay ahako dia tsy d'accord intsony. Ny quittance zany dia tsy mba condition suffisante fa condition élément essentiel izay ihany natao hoe quittance. Manoloana izany tsy hitan'ireo mpivarotra fivarotam-pianarana amoron-dalana natao ny vola 5,00 sy 2,00 ariary efa noraisin'ny commune tsy miverina. Ety aminay zany zao aloha mbola tsisy resaka mihitsy andratsy hoe mety raha pitsy izy vao tena anao assainissement anay na ahoana fa zay zao aloha mipetraka eto mbola hoe tsisy nanina zay tsy mivarotra tsy manina fa dia miandry ny rariny eto zany zay satria zay manana ny tena hoe fahamarinana mihitsy izany. Mety aminay mihitsy tena tsy mety aminay mihitsy zay tsy grève fa hitady vola tsy mety aminay ny any ty amin'ny arabe any mety aminay aloha raha tsosa manaraka. Tsy makasitraka ny fivarotana eny amoron-dalana ny olon-tsotra sendra anay. Fandrenana tsena mendrika sy famoronana asa ho an'ny vahoaka no vahaolana ho izy ireo fa tsy mijanona amin'ny fandrarana fotsiny ihany. Zany hoe tokony omena toerana zany izy mba tsy hanelingelinana anankiray zay. Eto amin'ny lafin'ilay fivarotana koa ilay mpivarotra hitanao zareo le entana misy indray no ataony mitrahan'ny olona ery ananiny ery. Ohatra nge izy hoe mba manaraka an'le sisiny an'le tambona sahala amin'izany zay zao dia efa anankiray tsy maninona zany hoe mba miatrasaky ny trottoir zany. Suffisance infrastructure raha ohatra tonga dia napetaka ry zareo hatramin'izay mihitsy ny lamina fandaminan'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo tsisy korotana ohatran'izao mihitsy fa tokony ataon'ny zareo zany dia viriany zareo ireo mpivarotra amoron-dalana ireo dia ameny toerana anankiray aloha hoe provisoire mandra-pahavitan'le infrastructure tena petrahan zareo tanteraka. Andrasana izay ho toy n'izao raharaha eny Analakely izao raha ny fantatra ia mafy ny sazy azo ireo mpivarotra amoron-dalana tsy mijanona amin'ny fandraofana ny entany izay tratra ihany mitohy hatreny anivon'ny fitsarana ny raharaha ho an'izay mpivarotra tratra hoy ny mpitantana ny tanàna avahany olana misy ve izany. Tsy hisy ny fifidianana amin'ity taona ity fifidianana régional sy provincial no tanterahana amin'ny taona ho avy ary amin'ny taona 2024 no sosikevitra ny avy eo anivon'ny CENI ho anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Fanadadina. Namoaka tety androm-pifidianana androany vao miara-mahaleo tena misahana fifidianana. Araka ny sosikevitra anatolony ho an'ny fahefana mpanatanteraka tsy hisy fifidianana amin'ity taona ity. Amin'ny taona ho avy vao tanterahina ny fifidianana eny anivon'ny faritra sy ny faritany. Amin'ny taona 2024 kosa no ho tanterahina ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny solombavam-bahoaka sy ny loholona. Mialohany anatanterahana izany anefa mila miroso amin'ny fanitsina ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana araka ny nambarany hatrany. Na izany aza tsy mbola voafaritra ny vola tokana ho tanterahina ireo fifidianana ireo amin'izao fotoana izao. Eo am-pitadiavana ny hoenti-manana ny amin'izany eo anivon'ny CENI sy ny fitondrana. Ny fanamboarana ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana aloha dia tsy maintsy hoisy. Ary ny CENI dia efa mirelevé zavatra isan'ny tokony ao anatin'le lalàna mpifidianana zany tokony ho ahitsy dia anampy eo zany ireo le expert zay voalaza teo ireo isy expert international isy expert ihany koa avy eto amintsika zany dia isy document ivoaka à partir an'izay resaka zay zany amin'ny farany volana décembre amin'ity taona ity. Iny document iny amin'izay zany no alefatsika any amin'ny tompon'andraikitra mahefa rehetrarehetra ahafahandry zareo
mijery hoe ahoana ny tena tokony anovana ny lalam-pifidianana. Sosikevitra ny an'ny Vomera Malio tena misahana fifidianana, ny fahefana mpanantanteraka no manapaka. Etsekilan'izay, miamaro ireo antoko politika fikambanana sy olon-tsotra mangataka ny anatanterahana ny fifidianan'ny filohan'ny repoblika mialohan'ny fotoana, izany hoe alohan'ny faran'ity taona ity. Ny Vomera Malio tena ihany efa nilaza fa vonona ny amin'izany. Ny antony angatany be sy ny maro izany fifidianana mialohan'ny fotoana izany dia tsy mahavita ny asa nampiandreketina azy mitondra amin'izao, dia ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampiadanana ny vahoaka malagasy, izany hoe ny fisian'ny fandriampahalemana, ny fisian'ny asa ho an'ny rehetra, ny jiro sy rano, ny sakafo. Tontolon'ny fampianarana amaivan'ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fitakin'ny sindika mpampianatra FRAM tao aorian'ny fahavitan'ny fanadinam-panjakana. Etsy ankilan'izay, mahakasika ny fanadinana BEPC lasa teo fantatra fa nisy fivoahana laza adina mialohan'ny fotoana nandritra ny fanadinam-panjakana iny. Fanadadina mianta Randrianaivo. Raha toka ry matetika ny fisian'ny olana itseroa nandritra ny fanadinam-panjakana, natratrarana fivoahana laza adina mialohan'ny fotoana nandritra iny fotoam-panadinana BEPC iny. Anisan'izany tao amin'ny centre ny CEG Ambatobe ao Andrenivohitra. Nahitana osika ihany koa tao amin'ny centre Kilizato Morondava. 750 isanjato kosa ny tany voka-panadinana BEPC eto Madagasikara, raha toka 730 isanjato izany taona 2024 teo. Etsekilan'izay mahakasika ny fitakian'ny mpampianatra, tsy tokony nandalam-be ny sindikan'ny mpampianatra manao fitakiana sy ny manambana ny hanao fitokonana raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Hatreto mifanilika ny tompon'andraikitra efa misy ny komite ad hoc mijery ny tombotsoan'ny mpampianatra ary tsy miankina amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany ny famahana ny olana raha ny fanazavana. Tsy misy vahaolana azo sampaitana na aroso hatreto ho an'ny mpampianatra. Ary taditra fa misy syndika 12 eto ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Syndika rainga ny tena hitantsika hoe ny tenan'izay. Ny tenany izy amin'izao fotoana izy efa miara-miasa tsara amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ka hitantsika fa tanteraka ny examen, ny correction tanteraka, ny falam-panadinana vita haingana be, tena manara-penitra daholo ka tsy tokony hipetraka amba le fahitafantena hoe ahoana le grifitsony satria raha misy tetika ataon'ny syndicat dia hoe atao zay tsy sin'ny fanadinana mba zahoana ny Raha tsy ahivina, ny 4 aogositra lasa teo no nanatitra fehi-kevitra teny amin'ny antenimera-pirenena ny sindika mpampianatra nanamafy ny fitakiana nataon'izy ireo. Nilaza ireto farany tamin'io fotoana io fa tsy hijaona fitakiana ary hamafy mandritra ity fotoam-pialatsasatra ity. Ahina isy fiantraikany hatrany amin'ny fidiran'ny mpianatra manaraka io ity olan'ny mpampianatra ity. Manomboka ny talata lasa teo mitokana ny mpitatitra rezonaly ao Ambatondrazaka. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny manampahefana any an-toerana raha ny fanazavan'ny filohan'ny CPCTRV na ny collectif des présidents des coopératives de transport routier des voyageurs ao Ambalavao hitondra ny fitarainana eny amin'ny préfet de région ireo solitenany mpitatitra ireo raha ny fanazavana rapitsy kosa no fantatra ny valin'ny fitakiany ireto mpitatitra ireto fanampanazavana. Mara dia fivoriana efa natao niarana tamin'ny tompona ndraiky teto an-tanàna nefa tsisy tanteraka ny fampitana n'ilay vaovao izay avy amin'ny manam-pahefana ka ho any amin'ny mpitatitra. Izay no tonga isa boribory. Manao antsoavo amin'ny mpitsara ambony ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fiarahamonim-pirenena mba handinika sy andrasandrasa amin'ny fosy fanahy ary saina tsy miangatra ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Fanadadina Boaza Razanatsoa. Eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'izao no mitodika ny mason'ny mpanara-baovao indrindra ireo mpiasehatra amin'ny serasera. Efa ho herinandro mahery zay ny nandinika ny hoe mifanaraka na tsia amin'ny lalam-panorenana ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera ireo mpitsara ambony. Manoloana izany indrindra namoaka fanambarana ny fiarahamonim-pirenena roy sy ny ilon'ny tsera. Antsoavo amin'ireo mpitsara ambony mba handinika sy andrasarasa amin'ny fosy sy ny fanahy ary ny saina tsy miangatra ity fehezan-dalàna ity mialoha ny andraisana ny fanapahan-kevitra izay anandanja tokoa eo amin'ny fampanjakana ny demokrasia eto amin'ny firenena. Inony ireo fiarahamonim-pirenena ireo ihany koa fa manan-kevitra tsara lavitra noho ny pacte de responsabilité no raisy ny HCC enti mamany olana satria efa hita ny tsy fahombiazana nentin'ny fanapahan-kevitra sadasada toy io nandritra ny fanonganan'ny solombavam-bahoaka ny filoham-pirenena. Nilaza ihany ireo fiarahamonim-pirenena ireo
fa tsy hitondra voka-tsoa na ho an'ny demokrasia na ho an'ny fandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika aorian'ny fifidianana amin'ny 2024 ny famoahana ny fehezan-dalàna amin'ny endriny ankehitriny ampitombo ny fankahalana sy ny herisetra ary ny fiziriziren-kevitra fotsiny ihany ny fanampenam-bava ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena fa tsy hitondrany amin'ny tena ady hevitra sy ny fiainona ny hevitry ny hafa. Mihevitra ireo fiarahamonim-pirenena fa ny fehezan-dalàna amin'ny endriny ankehitriny dia tsy hiteraka afa-tsy tahotra sy hanamafy ny sivana ankolaka ary tsy hitarika any amin'ny tena fampandraisana andraikitra ireo rehetra pisehatra eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny fampahalalam-baovao. Efa betsaka ny voalaza momba fehezan-dalàna amin'ny feny serasera. Maro ihany koa ireo fialanenina any amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny fanapahan-kevitra farany iraikitra ao anatin'ny tantaran'ny demokrasia eto Madagasikara. Navotry ny fitsarana any Singapour ilay vahiny voaroroy ho nanafatra tsy ara-dalàna ireo bolabolana andramena tsy niady ny eo amin'ny fiverenan'ireo andramena ireo ny fitondrana tsy azo intsony araka izany ireo bolabolana andramena ireo. Boaza Razanatsoa. Tamin'ny herinandro ity no nandeha teo anatrehan'ny fitsarana any Singapour ilay raharaha andramena malagasy nampisy resabe teto amin'ny tany sy ny firenena. Na dia vitsy aza ny vaovao nivoaka momba io raharaha io. Fantatra androany fa navotry ny fitsarana any Singapour ilay vahiny Wong Wei Kiong sy ny orinasany Hong Hu Ltd mikasika ny raharaha bolabolana andramena miisa 7,4 afaka madiodio izy ireo ary tsy ho azo tsony ireo bolabola andramena miisa 7,4 ireo. Araka ny angom-baovao natao, tsy netsika ary tsy niady mafy ho amin'ny fiverenan'ireo bolabolana andramena ireo ny fitondrana malagasy. Raha toka nandray anjara feno tamin'ilay fitsarana ny fitondrana malagasy, indrindra raha ny nanamarina ny maha tsy ara-dalàna ny taratasy nampiasaina nanondranana ireo azo sarobidy ny mpitondra dia tokony ho zavatra hafa ny valin'ny fitsarana araka ny nambaran'ny olona manaraka akaiky io raharam-pitsarana io. Tsy ampy fijoroana vavolombelona ny fitondrana malagasy izay navotra ilay mpanafatra azo sarobidy izay gejainy sitesa ho tsy azo ahondrana. Amin'izao fotoana izao, lasa n'ilay mpanafatra avokoa ireo bolabolana andramena izay mitentina manodidina ny 50 tapitrisa $. Tsy misy azo atao ntsondy ny fitondrana raha teo tsy nietsika na kely aza. Manoloana izany, na maro ary ireo sazy nomeny sitesany Madagasikara, tsy misy azo ny atao afa-tsy ny manamafy izany sazy izany. Nanolotra tolo-kevitra ho amin'izany sekretariany ho amin'ny komity maharitra izay ivory any Afrika Atsimo amin'ny volana septambra ho avy izao. Tsy hivina fa ny fampiarana ny lalàna feny azo sarobidy no tena angatain'izy ireo amin'ny mpitondra. Taoriana ny vaovao teto amin'ny Kolo TV ny talata lasa teo momba ny ilay setroka lazain'ny mponina eny Akorondrano fa ho mamparary nidina ifotona androany ny ministry ny industrie taorianan'izay laza ity farany fa tsy misy atahorana izany. Mikael Ramarla. Orinasa mpanamboatra lamba etsy Akorondrano no namoaka ilay setroka be nolazain'ny mponina eny an-toerana fa mamparary na ankizy na ny olon-dehibe ihany koa. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny orinasa, ny fampiasana hazo hamanana rano ampifangaronana ireo akora no mahatonga ny setroka. Ka manafana rano ary zareo hitanareo teo iny. Le setroka rehefa manao ohatra hoe mandray hazo vaovao na manao esena combustible izy dia misy fotoana tsy voakontrôle le zavatra dia setroka be dia efa manana problème tamin'ilay tatsy moa dia izay no nahatonga an'izy. Taorian'ny fitsidihan'ny orinasa io, nilaza ministra tompon'andraikitra fa tsy misy fampiasana akora simika ary tsy misy atahorana amin'ny fahasalamana ihany koa ny setroka izay mivoaka. Fahitantsika izy teo fa tsisy setroka mihitsy ary tsisy zavatra toksika na ny ray ary. Izany hoe etona izany zahay dia miteny na ny tompon'andraikitra lokal eto an-toerana na ny vahoaka fa tsisy zavatra mampatahotra mihitsy ilay izy niaraka nijerena teo satria zahay dia sarotiny ary manara-maso an'ireny orinasa ireny. Teo zay izao efa nisy fitsidiana reny Jeune France maromaro reny ary inopine ny anaovanay an'ireny mba tena ahitana ny réalité fa tiako ny milaza etona ary orinasa izay hita hoe mandeha tsara ary mampiasa olona be da be 50 izy eo zay zavatra izay nefa zava-dehibe fa tena hoe tsisy zavatra atahorana. Izay angamba ny tena hoe teny kely alefanay avy aty amin'ny ministera aty amin'ny fitondram-panjakana fa tsisy zavatra atahorana io fa zavatra tsisy toksika na ny ray akory le izy. Ankoatra ny setroka fiara, isan'ny mandoto ny tontolo iainan'ny an-tanan-dehibe ihany koa ny setroka avoakan'ny orinasa raha ny tokony ho izy setroka madio no tokony ho avoakan'ireny orinasa ireny.
ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra isika amin'izao fotoana izao na izany azy mila homanina mialoha ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny taom-pianarana 9 7 araka izany nisokatra ny tsena mora karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga sy ny tanora malagasy miara-miainga fitaovam-pianarana amidy amin'ny vidiny mirary ho fanalana fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny Gaëtan Andriatsilavo. Teto amin'ny komina Viliazo no nisantarana ny tsena mora iarahana amin'ny tanora sy ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny ity taona ity ho any eto Antananarivo manokana. Maro amin'ireo ray aman-dreny no efa nahafantatra mialoha ny fahatongavan'izy ireo. Ao ihany koa ireo izay mbola tsy nahafantatra. Efa avy nanontany any zavatra teo izay nanontany fitaovan'ny mpianatra dia mitsena mividy laoka, vidy korotondrotana majinika lakozia, izany ny vidinay. Fantatra efa tapabolana angamba izay. Ny ankizy mihitsy ny ara nanangom-bola miasa dia hoe vidanka izay ry any Andravoahangy, any Talatany Volonondro mandeha mitsena dia zara raha misy an'ity dia tsy lany frais. Eto no manakina aloha. Mbola vomineny ray ara mbola tsy ampy satria efa any amin'ny CG efa manala BBC nefa nanala raha fa tsy afaka raha misy vola dia mbola mividy amin'ny heriny ka fa arakaraka ny vola ihany fa rehefa tsisy vola dia mijanona. Mbola itony hetsika fanampiana mpiarabelona iarahana amin'ny fikambanan'ny tanora sy ny vehivavy malagasy miara-miainga fanombohana ny natao teto amin'ny komina Viliazo. Misokatra androany zany ny tsena eto Viliazo dia tonga eto ny tanora malagasy miara-miainga sy ny vehivavy malagasy miara-miainga manao stand dia tsy inona moa zany fa ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra hanampianan'ny ray aman-dreny zany amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia manasa antsika zany mba ho tonga maro. Azona amin'izy ity moa zany dia toy ny efa isan-taona dia fanamavanana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra satria ny fitaovam-pianarana amidinay zany dia tena vidiny mirary mihitsy. Fomba fanao ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga hatr'izay ny tsena mora tahaka izao ho fanalana fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ny tanjony. Eo ihany koa ny hoe tolo-tanana ho an'ireo mpiarabelona araky ny vina napetraky ny fikambanana. Raha tsy ivona efa misy ihany koa ny tsena mora karakarain'ny fikambanana any amin'ny faritra ohatra amin'izany ny ao Ambositra. Mila traikefa ny fahaizana mitantana mba ahafahan'ny tanora mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fanampiana ny tanora anana ny finiavany sy ny tanjona mazava eo amin'ny fiainany no antopisian'ny ialy Madagasikara narindra Randriano Manana. Tanora sy fampandrosoana olana hatr'izay ny tsy fanana ny tanora traikefa eo amin'ny fahaiza-mitantana. Mitaky finiavany avy amin'ny tsirairay aloha izany hoy Jiferana Razafindrabesa. Nanampy azy nandritra ny fiofanana nataony teny anivon'ny oniversite sy ny orinasa amerikanina tao anatin'ny iray volana sy tapany ny fitondrana fiovana eo anivon'ny fiarahamonina. Tetikasa sosialy izay mifandray amin'ny fanampiana ireo olona sahirana mba hiaina ara-pahasalamana no nentiny tao anatin'izany. Tsisy fanampofona ara-tsiansa amin'ny teny fa io olona io dia leader. Fa ny leadership dia compétence. Izany hoe afaka développer io compétence io mba ahafahana manao an'izay moa zany ny bazin'ny zavatra rehetra dia ny éducation. Amin'ny vidiny mirary nefa ny mitondra fahasalamana ho an'ny malagasy izay tsy dia tena manana fahafahamividy ambony loatra izay ampiarahanay amina formation professionnelle ho an'ny tanora mba ahafahan'izy ireo zany mianatra asa ary mahita asa mifanaraka amin'izay fampiofanana ny raisiny. Mitaky fahasalamana hatrany ny fanateterana ny tetikasa iray ho ilan'ny tafangy izay mahasovoan'ny gouvernemanta maneran-tany ho an'ny tanora ao anatin'ny ialy. Antopisian'ny tetikasany izay mifandray amin'ny fahazoany tsirairay fitsaboana izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana iray. Satria raha mahazo fitsaboana ny olona dia lasa salama, raha salama ny olona afaka mindray andraikitra, mamokatra izy, mampandroso ny communauté misy anazy ary afaka raha mandroso ny communauté tsirairay avy dia mandroso koa Madagasikara. Efapolo-isanjaton'ny malagasy dia tanora aza miandry hoe inona ny afaka ataon'ny Madagasikara ho anao manokana, aza miandry an'izay fa manontany tena hoe inona ny afaka ataonao ho Madagasikara, inona ny afaka ataonao fampandrosoana Madagasikara. Tanjona noraisiny Rado Razafindrakoto izay nivohitra nandritra ny fivaniana ny tany Etazonia ny ahaizan'ny tanora misafidy ireo tolotra ara-bola saza ny tetikasany.
Anisan'ny sakana goavana ho an'ny tanora eo amin'ny fanatanterahana ny tetikasany ny eo amin'ny lafiny arabola izay. Milohan'ny safidianan'ny tanora ny tolotra izay ho ampiasainy sa ahafahany tena sitraka tsara ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana zany service financier izany dia mila fahalalana ary zareo mikasika ny service financier. Raha ny tena marina raha ny traikefan'ny zareo avy any États-Unis dia atao any an-tsekoly mihitsy zany ny programme an-tsekoly mihitsy ny resaka éducation financière. Zany hoe misy paikady mihitsy zany apetraka ny fanjakana amerikana ahafahana mampiditra ny éducation financière manomboka ny amin'ny fampianarana ny ankizy ny tanora mba ahaizany mitantana ny vola andavanandro ahaizany manao ny manangana ny entreprise rehefa any aoriana any dia izay indrindra zany no ezahana ho atao eto Madagasikara hoe ny projetako hoe resaka éducation financière ho an'ny jeune moa zany no tena tanjona amin'ilay izy satria rahantsika malala fa ny mihoatra ny 54% ny population eto Madagasikara dia latsaky ny 20 taona. Miainga avy amin'ny tsirairay ny fivoarana entiny eo anivon'ny fiarahamonina. Profon'izany ny tetikasa telo nentin'ireo tanora izay nivahiny tany Etazonia iray volana sy tapany. Manana ny toerana ny tanora mpandroso ny firenena. Anisan'ny foto-kevitra ny vohitra nandritra ny fionana ny maraina teo teny amin'ny American Center Tanjombato androany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ankoatra ny fizahantany dia hetsika iray miavaka no miseho amin'izao fotoana izao any Nosy-be. Misokatra androany ny foara Ilonga ka tsy farany izany raha tsy amin'ny sabotsy ho avy izao mandritra ny 3 andro. Misy ny varotra fampiratiana entana maro isan-karazany. Io foara io dia karakarain'ny vehivavy mpandraraha ao an-toerana miaraka amin'ny GFM na ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar izay misy rantsana amin'ny faritra 12 ary ahitana mpikambana miisa 300. Mandritra ny amin'ny foara io koa no misy ihany koa ny atrikasa mentorine sy coaching izay totosain'ny manam-pahaizana vahiny. Misy ihany koa ny atao hoe vitrine de savoir-faire féminin. Dia lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia eo amin'ny lafin'ny fifamoivoizana kosa indray fiara 4x4 Hyundai iray no nivadika io maraina io tokony no tamin'ny 3 maraina teny amin'ny digy Andotapenaka. Raha ny fanazavana azy dia niala ireo fotaka tamin'ireo arabe tanterin'ireo fiara lehibe amin'ny fanamboarana ny lalana andraisana ny francophonie eto Andotapenaka ity fiara ity ka izao tradoza izao. Niala tanteraka moa ny kodiarana roa teo aloha voatazy ny dalina amin'ny sisin'ny arabe ka izao nivadika izao. Tsy misy moa ny ainana fohy tamin'ity tranga ity. Raha marihana moa fa ny tsy fandraisana ndraikitra amin'ireo fanalana n'ireny fotaka ireny no antony ity loza ity. Dia izay nivadiantsika vaovao iraisam-pirenena Velaratany. 704 hektara no levon'ny afo tany Marseille omaly. Trano mandidina ny 20 no kila firehatra, olona 2 no maratra, tsy nisy kosa ny ainana fohy fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Voatidin'ireo mpamonjy voana androany maraina ny afo goavana izay nitranga tany Marseille omaly ariva tanan-dehibe faharoa ao Frantsa. Velaratany manodidina ny 704 hektara ny levon'ny afo tao anatin'izay ary miisa 520 ireo trano may. Olona 2 no naratra, iray amin'ireo no tena vomafy, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Fokontany 5 no voakasika ity loza natsiravina ity izay ahitana olona trabony eo anelanelany 9,000 hatramin'ny 7,000. Mpamonjy voana miisa 500,000 no etsihana amin'ny famonoana ity afo goavana ity, saingy tsy mbola voafehy tanteraka ny hafa raha ny fanazavana avy amin'ny komina ny antoerana ny alan'ny alarobia alakamisy teo. Miatonga tsikelikely kosa nitosika amin'ny fanampinana ireo mpamonjy voana ireo. Efa voadidina ny afo ary tsy ahina hiparitaka amin'ireo tanàna manodidina. Mahery ny rivotra ny antoerana amin'izao fotoan'izao saingy nanampy ireo mpamonjy voana ny fisian'ny orana tany antoerana. Niato avokoa ny fifamoivoizana rehetra. Raha ny fantatra kosa dia androany tamin'ny 7 maraina no efa niverina ny sidina anabakabaka. Alohan'ny sarahana dia averina aminao ireo lohatenim-baovao nisongadina tamin'ity androany ity. Tokantrano enina eny amin'ny toerana akaiky ny faritra misy ny village voara no nahavoray taratasy sy fampilazana fandrondanana. Io maraina io navoditry ny fitsarana any Singapour ilay vahiny voaroroy
onanafatra tsy ara-dalàna ireo bolabola nandramena tsy niady ny iverenan'ireo andramena ireo moa ny fitondrana. Dia izay no namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androan'ity. Nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsara miona tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca-vitre, trisan serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.